sotoko vavy amin'ny aza zonary tsika menakavy aby na sy velona miaramila. Ny antodiana androany araky ny nambarany ben'ny tanàna dia noho ny fangatahany ben'ny tanàna teto amin'ny commune Madirivalo. Valy ny fangatahana nataonareo izay mianga avy any amin'ny ben'ny tanàna dia misy famatsim-bola vokatry ny avinay teo mitetina 470 tapitrisa ariary na 94 millions d'ariary anamboarana tanànany Madirivalo na ny trano tokon'olona na ny bazary ary ny ambom-bola dia natanterahana an'ireo asa fampandrosoana izay hitan'ny commune tokony tanterahana aty amin'ny faritra misy atsika aty amin'ny commune aty. Vola be izany nefa vola kely ihany koa raha miankina amin'ny filana sy ny zavatra tokony tanterahana aty amintsika. Fa ny zava-dehibe dia mba ampiasantsika an'izay vola izay mba ho fampandrosoana sy fanatsarana ny tanàna maro. Izay aloha ny vita ary ny manetsa be mbola ho avy raha sitrapon'Andriamanitra satria hitanay teo ny fahasahiranantsika menakavy na ny lalana na ny tsy fandriam-pahalemana na ny fahasalamana ary tsy voatery teo ary na eo ary ny lehibeany sisy koa ny fampianarana. Fantatra aza ny fahasahiranana izany tsy misy fampandrosoana azo heveriny amin'ny fireneny tia raha tsy filantsika vahoaka ty fotony aloha ny vaovà. Ary fomba matetika lazaiko amin'ny reo ray aman-dreny mpitondra fivavahana hoe ny voaloham-piadanana mopera dia ny ao ampli ka rehefa milamina ny ao amplia dia miakatra moramora ny an-danitra tsika tonga ho azy ihany rehefa madio foa sy madio saina. Fa rehefa tsy milamina ny ao anaty vilia sarotra ny azahoana an'izany fanjakan'ny lanitra zany satria ny kiboa rehefa manahirana. Ka izay ny lazako hoe ny asa fampandrosoana dia miankina amin'ny zavatra filantsika ity fotony.